betsaka sy fampanantenana zay io tsy ahilika any ampiasany jirama tsy ahilika any am'le orinasa tsy ahilika any amin'ny ministre nany fa ilay lohany izay tompo mifanapahakevitra manao hoe ity ho atao ity tsy atao varina tany amin'ny bling sy tany amin'ny oeraoera ny herinaratra tsy ampy fa any amina laky arivo sy jiro tsy mitondra soa amin'ny vahoaka no mahamay toraka izany tsy hafa mihitsy koa téléphérique izay nandefasana volana nitrosana tsy toko vola tsy toko tsy foroana izay lasa miantona fototra ny kitoza amin'izao fotoan'izao ery amin'ny korondany fa tena lalako satria eny aminay ny boriboritany fa adimy anisan'ny tena misy an'izy io misitraka avy moa teo tsy misitraka anga fa atao hoe lasa haingo tanàna tsy haingo tanàna veve fa mandatsa la izy niova ve ny embouteillage niova ve ny fitohanan'ny fiara tsia tena hoe vola na tsipiteny ambaravarakely nampibabena trosany vahoaka malagasy zany rehetra autoroute 20 kilometatra lalana atao hoe voie rapide fotsiny mezan'ilay mpitondra afrikanina zany rehetra zany zany tsy fahamatorana mpitondra tsy misy mpanao politika mitarika izany amin'ny hetsika fa 5 ny volana septambra io fa ny vahoaka leo tsy fisiany rano sy ny fatapahan-jiro ary leo ny fampanantenana tsy tanteraka no mitraotra ho ny solombavamoaka avy ao amin'ny boriboritany fa 5 hatrany tsy tokony ahilika any amin'ny fanoherana ihany koa ny filazana fa manakorotana izy ireo ny mpitondra ho izy no mpanakorotana no ny fampanantenana tsy tanteraka mpanao politika zany no mbadika fa vahoaka leo tsy fisina jiro tsy fisina rano tsy araky ny nampanantenain'io mpitondra ankehitriny io nanomboka tamin'ny 7 no mampitroatra an'ilay vahoaka hoe feno ny kapoaka an'ilay vahoaka mikorotana sy ady tsy vita fa eto Madagasikara mahatonga ny vahoaka malagasy izay eritreretana renge hoe tsy mitroatra dia ny antony le herim-pamoretana fa ndao andramana fotsiny alaina amin'ny saina tsy miangana fotsiny hoe esory ny herim-pamoretana dia avelao iteny ny vahoaka malagasy dia eo nareo manao ny atotanisanareo hoe firy ny nanoana anareo dia firy ireo vahoaka malagasy mijoro mitsirariny amin'ny zavatra ataonareo nareo zany mametraka foana ny aty amin'ilay hoe mpanohatra izay rehetra milaza ny tsy fitovoin-kevitra dia alaiko sarisary le izy tahaka ny hoe misy olona anankiray ianareo zany tapenana amin'ny masonareo dia mijonjony ianareo dia misy adovory manoloana anareo dia le vahoaka malagasy manaitra anareo sy mitehaka hoe tevana ane io hoe ianao zany Andriamatofoloha mibaby amin'ny Madagasikara tsy maninona fa ianao mibaby amin'ny Madagasikara fa nitrosa rehetra fa nomenao babenay dia izay zany mibaby trosa fa ianao mibaby amin'ny Madagasikara dia mandeha ianao tapina amin'ny masonao zany dia reto mpiara-dalana aminao rehetrarehetra miteny hoe alefa président ianao efa ilatsaka ao akady miaraka amin'ny Madagasikara dia alefa président ozy izy mimpanohana anao alefa président lay vahoaka malagasy ty amin'ny sisiny no miteny hoe atreo ihany ny fetra aza mamindra intsony ianao fa ho any akady ane ianao sy Madagasikara fa mimpanohana anao miteny hoe alefa président dia ny farany inona ny zavatra mety iseho ny azo antoka aloha Madagasikara ho alefanareo any akady fa ny faharoa ianao Andriamatofoloha mety tsy ho lasa any akady fa mety misy tanan'ireo mpitony mpiara-dalana aminao hitazona anao dia Madagasikara latsaka any akady zay ilay saritsary misy eto amin'ity firenena misy antsika ity izay ilay zava-misy eto ka noraisinao mpanohatra ilay manoro hevitra anao ny amin'ny tsy mety sarotra ve ny miaino ny feon'ny vahoaka ny amin'ny hoe izao no maharary anay ho ny vahoaka dia ity ny vahaolana mitandrify ao anatin'izany nilaza moa ny ministry ny angovo hoe iroso ao anatin'ny resaka hoe fanaovana ny orana artifisialy isika satria hoe tsy ampy ny avon'ny rano dia izay no anisan'ny niteraka an'izao fahatapahan'ny herinaratra izao dia laza ny saina satria voalaza tao anatin'izay no hoe drafitra foezaka aloha izay dia afaka 4 volana zany aorinan'ny orana artifisialy indray ny vahoaka malagasy no midradradratra sy mitaraina vokatry ny fatapahan'ny herinaratra lava loatra ane le fampanantenany lava loatra le izy
franteny ianareo ka tanteraka le izy hoe afaka enina hatramin'ny valo volana de ho foana tanteraka ny délestage araky ny lazainao Andriamatofilo de ny andro ny vahoaka malagasy ny heritaona ny rotaona raha andrinay maika moa fa zay resaka hoe enim-bolana sy valo volana moa tsy andro ny vahoaka malagasy fa ny olana de maninona raha tsorona mihitsy le izy hoe mandritra ny mandahanay de tena tsy ho voavahanay mihitsy ny olana amin'ny herinaratra de eo ny vahoaka malagasy ny tsara hoe mialahy ianao fa tsy mety aminay intsony mialahy fa tsy mety aminay vahoaka malagasy intsony satria tsy nahavan'ny olana de iza zany ny lazainareo fa mpanohatra eto amin'ity fireneny ity iza ny lazaina fa mpanohana zany fa ny vahoaka malagasy de manohana ny amin'ny hoavin'ny taranany manohana ny Madagasikara satria mbola tanyrazana honenan'ny tarana ny Madagasikara fa ianareo mpitondra fanjakana mamotika ny Madagasikara ianareo fa potika Madagasikara de makaiza ianareo avy eo mizotra makaiza ny lalanareo makaiza ianareo sy ny ankonanareo sy ny taranakareo sy ny mpiara-dalana sy ny mpiara-dia aminareo fa ny mpity tanyrazana ihany miara-maty hatramin'ny farany amin'ny Madagasikara eto miara-maty amin'ny Palestina ho le fitenenana de zay ny mahazo ny vahoaka malagasy eto na mpanantenana fa mpanantenana tsy tanteraka maila-kerina masoko da asa raha tambola tadidinao mpitondra fanjakana Andriamatofilo nisy fandaharana zay tao amin'ny TVM tao hoeny avilo melohan'ny io zany le fasafasy io de nanontany ianao an'Andriamato marikaravalo manana firy megawaty ny herinaratra ilain'ny malagasy de inona namaly izy de inona le fihetsikana nataonao tamin'iny fotoana iny somaro mpehanao kely ny tapikandronao de nitodika anakany amin'ny mpijery mpanatrika ianao de anjara ny vahoaka malagasy ndray zany zao no mipeka ny tapikandrony de mieritreritra de somaro misokatra kely ny vava hoe adray mariny ity fa mpanantenan'ity Andriamatofilo ity tsy tanteraka amin'izao fotoana zao anjara ny vahoaka malagasy mamerina an'izay fihetsika izay ko raha misy zany tsy fahombiazana de aza ilika makany amin'ny hafa foana fa meteza ihany koa ho tompon'andraikitra meteza ho tompon'andraikitra fa manahy ny amin'ny fiainana oriana manahy ny amin'ny fiainantaranakitsika fa tsisy zavatra azo antenaina ntsony eto Madagasikara satria potika ao anatin'ny mandaharay de misy fahampitehana foana isam-bolan'izao mepotika de ho tohizana mandaha faharoa mbola potika le fanjakana potika le firenena de mbola misy masamilaza fa hoe jamais 203 de mbola tsy ampy anareo ve mifampiteha Madagasikara no mbola tediavinareo pitehana fanitelony ihany koa fa nefany moa zany satria efa tao anatin'ny teteza mitatra ianareo zay lava de lava ankehitriny makaiza tenin'ny mpiainotsika teo tamin'ny Antsoataroby de misy mihitsy reny hoe maka taty amin'ny klafy ny antoko tsy mitovy hevitra de miara-miasa fa am'izao ireo atoko tsy mitovy hevitra aminareo ny ara-niasa taminareo efa nanipogan satria nahoana tsy zava-dehibe eo aminareo intsony le fiainan'ny vahoaka malagasy de nialy reo antanio daholo reo atoko rehetra ny ara-niasa taminareo de nareo ihany zao ny ao nareo raha teo manao an'le fotom-pisainana hoe vorombola sy voromboangy miala tamy fa tsy avanay de io koa vary aminanana fangaro amin'io io ka bary samy manana fa le fika tsy mitovy zay ane le zavatra misy ka sarotra ny avovan'ny olana raha tsy anareo aloha no mijery raha misy ny amin'ny hoe fidinana teny an-dalambe teny de ny hoe nahazo alalana ve de nandenaka any amin'ny préfecture n'Antananarivo de rehefa tonga any ianao de ny zavatra mety iseho asa mety hoe tonga de anaiky ve ny any hoe mahazo alalana tsara ianareo fa hatreto aloha de hatreo ny volony dorao izy le akizy milalao hatreo ihany ny azo atolotra de miakatra ny soratra fa tsy misy zay
fahalalan'izay dia amin'ny fotoana ahoana no fahany rehetra maneho hevitra dia iza no masamijoro ny mpitandro filaminana ve masamijoro fa tsy mbola tapaka ny herinaratra reo masamy teny ve ianareo sa iza no maka ny ranonareo fa raha maka rano ohatry ny vahoaka malagasy ianareo amin'ny 12 ora alina hatramin'ny 2 maraina miaro tory ny apitso mandeha miasa tsy nasay ianareo na dia nanakana fotsiny ary tsy nasay ianareo na dia nanampotra ireo mpiray tanindrazana aminareo ary ho an'ny mpitondra fanjakana isa tokony raha ny aina mazava toy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ianareo tsy nisy ane zao e tadidiko tsara mihitsy voalany kelikely so fitondrano zao ny 7 tany amin'ny 7 dia ny hoe tsy isy an'ilay cortège présidentiel intsony fa dia ilahatra anaty embouteillage ny sarababem-bahoaka aizy zany hatramin'izao moa dia indray mandeha fotsiny démonstration de force fa avy eo ilay izy ane tsy niainany e satria ny antony mafy loatra ilay fitohanan'ny fifamoivoizana dia tsy zakanareo ilay izay aloha iverina amin'ny lohan'ny any e dia ndao eritreretina raha hoe tahaka ny nahazo an'ireo marary rehetrarehetra teto Madagasikara sy ny ainany vahoaka malagasy ny amin'ny hoe isaky ny marary ianao tsy manana fahafahana dia miainana sy mianoka sy mianona amin'ny hôpitalim-panjakana eto na misy fanafody na tsy misy fanafody na misy vola na tsy misy vola dia andramony e savy any ianareo fa inona marimarina fa tsy sanareo tsy say ianareo satria fantatrareo loatra no hoe famonotena ny vahoaka malagasy ny eto miandro fahafatesana sy famonotena ve zany ny vahoaka malagasy sarotra n'olo ilazana hoe tsy fantatrareo no olanay vahoaka malagasy sarotra ny ilazan'izany raha ohatra tany atokantranonay avy izahay na teny amin'ny tambazotra tserasera dia hoy ianareo hoe mety nisy napirisika izahay mety nisy tao anatin'izany mety hoe nisy lainga fa nidina teny an-dalambe nitaraina ny vahoaka malagasy dikan'izany efa tsy laingalainga ntsony a tsy onontsony a fa tena akoditra le izy ary efa iainana rivotra iainana eo ambany vavorona le izy dikan'izany hoe eo ambany vavorona ao le izy tsy afaka hialy ianao satria vao miaina ianao zany dia efa tafiditra fatapahan'ny herinaratra dia gaga moa tamin'ny maraina teo ny andry amin'ny 5 sasany ohatra ny taraiky loatra le fanapahan-jiro a tokony efa tapaka izy zao raha ny tokony ho izy a fa tsy tapaka e dia hay ve zany misy fomba ohatra ireny ihany tsy hanapahana azy tao anatin'ireny fepitaona mifaritra vitsivitsy manerina an'Antananarivo zao dia ny hoe sambasamba zanahary mba tsy tapaka ny jironay hay ve zany mety ihany le izy e dia miandry tairina ve zany ianareo izay vao hanao zavatra mialatsiny a fa ny biby fiompony mila tairina ny biby fiompony mila baiko izay vao miasa fa isika olombelona manatsaina manam-panahy saina vatana fanahy izay no maha-olona antsika fanahy no olona dia tokony hiasa fa ao anatin'ilay izy rehefa nanomboka namaingenina hoy ilay fitenin'ny tanora dia ny hoe aorangava ao aingana le olana aizaingana aloha tambatambazana irina mba tsy androany ihany io fa hitoy tamin'ireny resaka bareny Madagasikara reny fanatanjahanteny fanarana baolina reny vitanareo ny tsy nanapaka ny herinaratra tao anatin'ny ray volana reny a tany amin'ny volana aogositra niditra taty amin'ny voalohan'ny septambra taty fa eritrereto hoe nandritra ny 4 andro 73 andro dia esory ao anatin'izay anasory an'izay ray volana mahery kely zay zay zany nisin'ny fatapahan'ny herinaratra ho an'ny seha-pamokarana eto Madagasikara dia aiza moa tsika ny tsogidana aiza moa Madagasikara no androso satria izay miteny marina rehetra dia tapenam-bava tsy misy firenena afaka ny teny fa mandroso raha tsy misy ny fahalalahana amin'ny teny tsy misy firenena manana fandrosoana izany anaty foto-kevitra anankiray sy fijery anankiray tsy ny fijerinao iriry andre matofolono mampandroso an'i Madagasikara
tsy ny fijeriny atokonao rery ny mampandroso ny Madagasikara na dia nilaza ary ianao hoe tsy kandidana atoko aza mandainga ianao fa mbola ao ny TGV, ao ny Mapara, ao ny Irmara, misy karazany firy izy amin'ny endrika maro samihafa fa ny loko dia iraisana dia ny volomboasary. Nareo zany foto-kevitra anankiray dia mijery tsy mahita fa tsy lavaka anankiray fa ny vahoaka malagasy dia mahita sampanana maro ao anatin'izany dia manaitra nareo olom-boafidy rehetra izay efa nanapona amin'ny masonareo tsy verina teny amin'ny vahoaka fa ny ray androany mialo zao fitondrany zao ane miverina makaizy nareo ivangongo any amin'ny tokantrano mpitondra firenena ve ivangongo any ve nareo miverina eny anivon'ny vahoaka ianareo ary zay nge mahatonga anareo miazakazaka fatratra ao anatina fifidianany mirodana ny mandaha anankiray dia miazakazaka ingena mitady toerana aloha menatra tsinona iverina eo amin'ilay vahoaka malagasy iverina toy ny sarababem-bahoaka menatra tafienatra tadidio fa leo miaritra zavatra mangidy sy mafy indrindra fa ny zavatra tsy lahitra indrindra dia ny fahafambaraka fa mampisitro belona io hatreto aloha zany raha ny zavatra misy ny fahafambaraka azon'ny Madagasikara amin'ny sehatra rehetrarehetra dia ho hitantsika eo fa mbola ho mafy noho ny misitro belona mahazo anareo izay nanala baraka amin'ny fitondram-panjakana manala baraka anie io resaka manampim-bavy io manala baraka anie io fanadiazana sy fanaovana herim-pamoretana io eran'izao tontolo zao aizany misy izany eto Madagasikara ihany mahita an'izany hoe vao misy mijoro ianao vao misy midina eny an-dalambe eny maneho tsy faneho-kevitra maneho faneho-kevitra mahakasika ny tsy mety vokatry ny zavatra ianjadiny teny dia ny herim-pamoretana nisy ny fitenena hoe miala Andriamatoa fa tsy mahavaha olana dia tezitra ianareo dia lazaina fa hoe manotoina inona le manotoina manotoina ny inona ny sezanareo ve sa manotoina fampandrosoana ny Madagasikara mila faritan'izany rehetrarehetra zany ndreo tsika hivadika ao anatin'ny faingo aorianan'izay tsika mbola ato anatin'ny fandaharana hatrany toezatsika ny resaka mahakasika ny raharam-pirenena amin'ny akapobeany sy ny zava-misy ihany koa izay raha mahafantatra ho amin'ny ankehitriny satria dia betsaka ny resaka mifamaofao efa eny akanja ihany koa ny mpanao gazety eto amin'ny Cultive FM satria dia manana fanambarana ao anatin'izany ny préfet andrasantsika no toyany hoe inona moa zany ny zavatra nisy amin'ity andron'ny an'ity ina ihany koa ny zavatra iseho ao anatin'izany na dia fafantatry ny rehetra raha ny hoe fafantatra ny hetsika izay iseho ho amin'ny alakamisy ny rehetra dia efa misy indray ny famonoana afy vetsika ilan'izay andrasantsika ny vaovao feno mahakasika azy ity fa ny zavatra misy ihany koa tsy afa-miala ao anatin'izay raharam-pirenena izay ny fahasahiranam-bahoaka marobe efa mitangorona dia mitangorona ary tena efa maro izany fahasahiranam-bahoaka izany fantatry ny sarababem-bahoaka ny fahasahiram-bahoaka ary izay indrindra no ilaina vahaolana hoe mbola misy mpitondra ve eto amintsika sa tsisy rehefa mahatsapa fa tsy misy tsony dia anjarany tsirairay no mieritreritra ao anatin'izany raha isika ary ny antsy tafiditra miarabanao eny tompoko miarabantsika avy any Tomasina karanganay moka zao zay dia miombona amin'izany resaky nareo zany dia tena misaotra nareo misy ena melabelatra an'izany zavatra zany fa zahay zany dia tena miombona amin'izareo Antananarivo ao surtout atsika aty Tamatavy ary surtout zahay aty Morarano Fresin'ny Morarano ty voafitaka atsika amin'le vola ray esamimigny fahataniky regny ny zarizaraigny regny telo etsagnarany regny aiza izy amizao zany amizay atsika amizao firy zany atsika tafiditsy mianatra zao eto fa tsy ty Morarano ty tena mamboarako an'izany zay tokony olo manolototry zavatra atsika vary kapoky raiky roy kapoky telo kapoky amizao aiza izy amizao kanefa atsika amizao zany atsika tsy mianatra ary vo misy votify de fa Morarano misy votify de Morarano misy votify de Morarano atsika misy tena nangalaka ny vola arivo kapoky raiky arivo megny teo regny zay mahatonga anahy miantso avo atsika tanora nareo tanora zany tanora nalevinareo regny votifitry regny noho nino sy sasa fahasahiranana zay re mandreninareo zany efa latsaka kady
voatery anareo matimaty fahatany voatifitivity fahatany satria efa tsy velona ino raha milomanay anareo poso amin'ny andro ake vao mandeha amin'ny arabe de efa voasaka tikitika mandeha amin'ny arabe angalagny vola hay zamombagny ty mahitanay midradradrada eto ity zao fangalanay fo dikan'izany atsika iaraky iaigny mba ivory iaraka amin'regny mitolona Antananarivo miankina amina rano regny tsarano mba nadio ray lalany fe fiainatsika ty efa latsaka akady ary président io tsy mijery madiniky raha mijery eny zany raha firy atsika tsy manatragno boroboroboatragno amty quartier misy atsika ty sotra tompo makasitraka anao raha isika indray ny antso manaraka anjaranareo indray ty tapany faharoa ty ao anatin'ny fidirana mivantana ao anatin'ny onjam-peo miarabanao afaka miteny avy hatrany ianao satria efa ao eny tompoko miaraba Marjona miarabanao eny tompoko zavatra tiako tenenao fotsiny Marjona dia zao ny andro tony nagnatsika avany Tamatavy zaho ny teny amintsika rehetra avany Tamatavy mifaritany rehetra amin'ny 25 io tsika rehetrarehetra tokony ohatra tsika teneniko tsy mitaky aloha tsika amin'izao hoe tsy manao fanonganam-panjakany tsika fa mitaky ny tsy fisin'ny rano ny jiro ny fiainatsika miakatra ny vidin-javatra miakatra sisisy zay no takitsika fantatro fa ny zavatra olona zay ny brefy ao dia hoe tsy omena lalany nareo fa misy ndray ny olona anakorotana zay ndray zao no teneniny izy mantsy efa hoe vometrika kely nareo dia efa hitanay zay le lazain'le premier ministre mantsy dia io zany zao misy mpanakorotana an'izay zany zao mety ho hitany misy olona anakorotana ka zany zao Marjona gaga fa tsy tapaka mihitsy le jiro satria zay hoe zaho ndray mangataka ny jirama mba tapao ndray le jiro angaha fa azo atao an'izany hoe rehefa mihetsika le vahoaka vo tsy tapahana le jiro fa maninona raha tapahana foana ihany satria nareo ngely laza fa hoe ny fahatapahan-jiro dia tsy fampin'ny rano andekaleka ka le orana ho alatraka roa hoe zany alohorana latraka anday ihany ve zany lasa mahampy an'le rano andekaleka anday aza barabaraina raha ngah le vahoaka fa zao ny teneniko amintsika vahoaka tsika aza hoe tsy atrovonoany zay ny jiro dia hoe io fa efa manao ny asany kosa mpitondra fanjakana ohatra ny tany Sadika ihany io tonga teto ny Sadika dia nihatra ny jiro fa lasa ny Sadika dia maty ny jiro sota Marjona makasitraka anao ihany koa tao anatin'izay fidirana mivantana izay antso manaraka indray raisitsika ao anatin'ny raharam-pirenena hatrany miarabanao 3308 eny tompoko oeto mifanehoan-kevitra anao efa ao ianao eny tompoko tena marina le namana maro zany mahafinaritra be ny namana maro zany le fahasalemana kely fa tsy midika an'le tena iny hoe efa milaza zay tena mandinika an'le izy tena mampalahelo nidina tany terika namana maro rehetra amin'ny herinandro na misy famadiana karaha ty le lalana tira be tsindrisina ohatran'ireny zay lavadavaka potika tena vovoka toraboky ianao raha misy fa tena indrana lataretana vovoka santsisinazy dia mietraka nytyatanyty fanjakana ty tsara kosa le tendoana le famerenana anteny prezident ramoto senateur iny verenberenina tetika ohatrany hoe tsika masa mamoaka mandainga raha verena milasa tena nataony ka izy tena marina fa minan'le zavatra nataony misy tena ray be milainga tena ray be milainga ary tena zava fa afaka anareo reo mpitondra mazareo tapatakinareo tena fatapafa fotoana ny zava-dehetra tady tsara fa efa misy tokonyfanjakana misy amitoka tany tamita efa milaza o izy zay Marjona fa zay mafitekana makasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka ny raha-pirenena dia eo ihany ary andrasantsika ihany koa ny vaovao eny kianja eny miarabanao ary nefa tafiditra ianao 34 29 044 vovoka vitsivitsy eny tompoko anao hevitra amin'ny zava-pisota amin'ny fitansy firenena ity voalohany manindry mafy ny amin'ny hetsika izay atao mailosika fa dia efa reny ny famonoana afo misy ny vidiny vola indray mitondra maraka ny antson'le matamavany anosy mailo tsara
fa so misy ny andian gros bras vokarama hiditra ao anatiny fa efa fomba ny zareo tiako mahazafady indrindra ny filohajaina teo aloha raha mba anao droit de réponse amin'ny fanambarany madama lasa ny andafy iny hoe hitantsika tamin'ny tambazotra hoe anova lalam-panorenana patati patata miarana hita sy ny tamin'ny alalan'ny tambazotra eto matsiaro ny tantara taloha tamin'ny andro filoha teo aloha rehetrarehetra izy ampanefoefo mamety tany mividy orinasa ery azafady fonana manonona anarana ny karana Rajavaly amin'izao raha tsika malala izy ampanefoefo efa mavita costara mivola roa alina ve izy zao ny voka tsy malala voka tsy malala ninina fa trany amin'ny boaty aketo fa sy nanara-dalàna ny boaty io kanefa na izay zavatra voahidy dia tsy maintsy ao ambadika foana ny tondrozotrany eto amin'ity fitondrana amin'izao fotoana ity zany dia tsy azo mora foana ao amin'ny saviana ny olom-boafidy ao modidorana ny ary sy ny ary mody ny tamin'ny mananjara fa afaka firy volana dia isy indray ny grand hôtel sy projet miorina eto nareo misy mahay gasy ho atsy bado anareo ny ale fa ho avy ny retour ny hery tsy mare mifanahy sotra topo makasitraka anao ny antso manaraka indray raha isitsika miarabanao eny tompoko allo eny tompoko efa tafiditra anao izy io ranga reo mpitondro reo olona tsy nanana nininy zao ny tonga teo dia za mbola miteny ny tobolan-draza mity manao hoe nanarombo mahira nga tsika malagasy tapaka avany aminao iny jereo tsara ilay tambajotratsika ao arany miarabanao le opérateur atsika satria dia efa tafiditra ianao 3436 093 vovoka vitsivitsy efa ao ianao afaka miteny avetrany efa miodina tsara zao ianao io dia tsy miteny ianao raha isika izay antso tafiditra manaraka ary rehefa tsy mbola ao indray le olona miarabanao eny tompoko fa tafiditra dia afaka miteny avetrany 03436 093 lasa indray izy indray nefa ao rehefa tafiditra dia aza miala re tompoko fa manjary le olona hiditra lasa tsy tafiditra ao anatin'izay miarabanao eny tompoko eto fa nimikevitra anao eny tompoko miaraba tompoko aza mianao le onjam-peo anao azafady Marcelin Senaratsity eny tompoko le izy zany dia zao itsika aza mihevitra mihitsy fa ity fanjakana orona fitondran-davelona ty dia io zany ty fanjakana efa niorina hatramin'ny voalohany io tsy hitondra fandoana ao Madagasikara zany efa langa sy fitaka daholo ny ao ambadika an'io ao izy zany mahasamy joro vavolombelona hatramin'izay mitondra an'io rajoelona io ka niova tokoa niova ny fiainanao rehefa nitondra teo ty rajoelona ty dia iza koa mbola mahasamy joro vavolombelona eto misy mihitsy miteny hoe tanteraka teo amin'ny fiainanareo ve ilay fampanantenana izay nilazainy rajoelona fony izy vao nitondra teo manaraka izany aza mianao le onjam-peo ianao mianao le onjam-peo ianao dia miandry an'le tamberina ao anatin'ilay onjam-peo ao raha isika ny antso tafiditra manaraka aza mianao le onjam-peo fa ao anaty findainga dia efa maheno tsara lasa manakoako be le izy dia mikentrona daholo ny olona rehetrarehetra miarabanao 3436 efa ao amin'izay miarabanao tompoko avy aty lafirova ihany miarabantsika avy any amin'ny faritra avaratrano eny tompoko mila verana kely an'le Nepal misy frazavaisana kely an'le Nepal anatao amin'ity fitondrano ity eny tompoko eny tompoko Nepal afatra kely amin'ny président mety président aza langaina zay ny alavako an'le Nepal misaotra tompoko makasitraka anao ao indray ny manaraka raha isika avetrany anjaranareo tsy na ny tapan'ny faharoa raha isika izay efa antso tafiditra miarabanao eny tompoko salama tompoko miarabanao tompoko zay ty vasambava ty miantso miaravatsika avy any faritra sava ya mankasitraka anareo any Antananarivo am'le ty jiromaty ny anareo any zao jiromaty ny mety vasambava
lavanitana ny hidina be mihitsy ohatra ny vidina afambanimbany vidina legioma mihitsy tegna gaga be zay rangahy tegna mbo mangataka andao mila fovaga zegny zay efotriny misy zao tambava lasa le namatsika nidina dia nidina ny vidin'ny lavanila ny mifaritra sava zay tena mpamokatra sy sopotro zany lavanila izany raisitsika indray ny antso manaraka miarabanao eny tompoko allo eny miaraba tompoko miarabanao zafaty fa niverina kely afa tapaka le andro teo ka zavatra tiako tenenina ty zao miantso atsika vahoaka malagasy rehetra tonga saina amin'io alakamisy 25 io aza matahotra maneho hevitra aza matahotra mihitsy tsika mijoro amin'ny famarinana ny zavatra tena maharary atsika vahoaka sy nampanantena ny filoha mamim-bahoaka lazainy zareo fa mahomby io no takitsika ka ireo mpitandro filaminanareo tsy adrany reo fa manana zanany mianatra eto Madagasikara manana ny vady aman-janany sy ny taranany reo tsy tifitra hamono avady atsika reo fa mazava tsara ny afangatahana zay ataotsika vahoaka hoe taterao andreo filoha aiza ny fampanantenana zay napetraka aho tamy mbola nitondra hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao fa rehefa tsy mavita tsaratsara tonga dia miala tsy mahavaolana ny firenena tonga dia miala avy hatrany mangataka anao zay mihitsy nanaovana anazy fa itsika tsy matahotra mihitsy maneho hevitra satria Madagasikara dia tantan-dalàna demokrasia ary Madagasikara tsisy olona ambony lalana zany eto na rajelona miseho azy hoe sirifesy mandidy io olona nofa mandray ianao zay zara tiako apetraka zay fa misaotra toko maka sitraka anao aiza ho aiza marina moa zany zao le hoe anaovana fitaterana le rano any Pangalanina tadidiko tsara satria anisany mba nandeny tena tao anatin'ireny hoe ty lakan-drano ty dia adaovantsika fitaterana miainga ty atao masina mipaka any amin'ny faritsy mananjary any aiza ho aiza zao mandeha ve zay ho atsika any amin'ny faritra zay voakasika izany satria dia anaovana fitaterana amin'ny lakan-drano ohatran'ireny any ivelany reny satria mbola mahita ny any ivelany any izy dia iny koa izy mba anao an'izany eto amintsika efa nisy hoe fanadiovana ary fanadiovana efa nahatratra 4 kilometatra sa dia resaka fotsiny ka tsy nisy izany tao anatiny izay sehatra izay satria dia maro be anareo manontany ary zay ihany koa raha tsisy anareo nampatsiahy aloha dia izay mihitsiny hoe aiza ho aiza io lalana io lalana anaty ranomamy io miarabanao rehefa tafiditra eo ianao eny tompoko ino naokeo tsy farahaty amin'ny kamisy io vagno lalabao ro tapaka fa tsy mety vagno ary tsitako mbotiririan'io tapiala azy eo azy amin'ny aby ny kely raha metika amin'ny tany Madagasikara ty fa tavy avy raiky kasarany io mananykio raha eo raha avy aminy tala amizay vandany raka vagno amin'ny kamisy zay saotra lasa izy ohatra ny raisindrena manaraka betsaka ianareo no misisika dia aloha toa dia raisina misy sesy ao anatin'izay miarabany efa tafiditra arany afaka miteny avy hatrany izay tafiditra amin'ny ity maraina ity ao hoe 034 01 723 vovoka vitsivitsy efa ao zao ianao salama tompoko eny tompoko zahay atiaratoy falako mare vandivandiny andratsoely io ka mitolona tsika ira Madagasikara zao isetsiky amin'ny kamisy io fa tsy mety raha ataony toy fa zay fa tsy famarary ny ainay anakay atoy fa tsy mianatsy aby amin'ny asa raha ataony andratsoely leto ka rozy ao amin'ny lakabato avao ro voky fa zahay madinika amizao nanzao mihinana tsy vina ka tsika itolona era province abiaby amin'ny kamisy Tananarivo avao angatako aminareo toliara zay tsika kontra mitsangana koa itolona hanongan'io olo tsy mahay mitondra io zay angatako sotra tompoko maka sitraka anao raha tsika indray ny antso manaraka zay efa vonina dia efa afaka miteny avy hatrany rehefa hitanao fa miodina ny konteranao fa tsy mijanona aotraotra intsony andray antso roa eo tsika dia ho fihesiko ny amin'ity androny talata ity miarabanao arany fa tafiditra anao 34 19 888 vovoka vitsivitsy efa afaka miteny avy hatrany ianao eny tompoko
Namaka anao. Eny tompoko. Salama. Afaka miteny avy hatrany ianao tompoko. Salama manana daholo. Miaraba anao. Salama. Resaka hoe amin'ny resaka jiro. Ia, amin'ny resaka jiro. Finoa le onjam-peo anao azafady. Aza menao le onjam-peo. Zay mihitsy le mahatongana miresaka. Efa voniko io. Efa voniko avy aty Tamatavy any aloha mihaino satria mihaino fandarana. Zavatra hitako zany amin'ny fito malagasy fifankatiavana tsy firaisan-kina. Raha ohatra samy miray ina daholo, raha ohatra hoe misy olana ny amin'ny kilasiny zavatra raika dia miara-mirobona amin'iny manatsara an'iny mitaky iny. Misy ohatra zay koa ny ambadika akany dia miara-mitaky an'iny. Fa io ary vao zavatra zay mivoaro amin'ny firaisan-kina dia matahotra antsika vahoaka ny rehetrarehetra ireo satria matahotra hoe soja nohatra zao. Ka zavatra tiako tena dia voalohany indrindra aloha ny zavatra atao dia ny resaka firaisan-kina. Zay raha vao tsy firaisan-kina tsy possible mihitsy. Fa zay ny zavatra mba tiako entana. Betsaka. Maka sitraka anao. Raha isika indray ny antso manaraka. 34 tonga dia lasa ary ianao. Miaraba anao arany 34-45. Ento. Nazanareo tomboka fanosa. Ento. Hery soava ty tuliara ihany. Miaraba antsika va ny tuliara tsy miroro. Sakambany eo hevitra tomboka mahakasika an'ilay fitondrana amin'izao. Ento tompoko. Zahay zany izao avao zany mbola tena itenena hoe aiza tsika toliara zany fa ohatra ny tivily zalahy reto mihitsy tsika tika tokony mba ihitsy tsika aloha mihitsy ka mananga fanjakana vaovao antsika koa zany hoe mila manana président antsika toliara isika engatsika ary tsy manjary reto fa manahirana tanitsika ty tao avilindrozy raha iaby io vonoandro zaty tsika fa mila mihitsy tsika toliara zay zany hevitsiko zay. Maka sitraka anao ny antso manaraka rehefa tafiditra dia afaka miteny avy hatrany. Eny tompoko fa ao ianao 38-94 afaka miteny ianao lasa indray ianao arany. Raha isika izay tafiditra manaraka miaraba anao. Eny tompoko. Allo. Eny tompoko. Allo. Afaka miteny avy hatrany ianao tompoko. Miaraba atsika avy any Vakinankaratra. Zao raha mandinika an'io fatapahan jiro dia ireny zany tena ohatrany hoe fanaovana tsinitsinina gasy aloha satria ohatra zao hoe mpianatra tsy afaka mianatra lesona tsy afaka manao devoir amin'ny alina dia mba dondrodondrony io. Ny asa atao raha reny ny fivelomana zany hoe miresaka jiro efa tsy mandeha amin'ny jelony ny asa atao efa io anao zany tsisy vola miditra dia mahantra zany ny gasy amin'izay le olona mampiasa an'le izy. Raha ohatra koa zany resaka jiro koa zany ohatra hoe atao hoe mivarotra ianao amin'ny alina ohatra hoe manao vara tsy fantako ohatr'izany dia efa tapaka ny jiro amin'ny karaoke resaka ohatra hoe resaka sibera ohatr'izany efa mikatona ianao zany satria mihetra nefa aloha foana ny vola mandeha foana dia efa fahatana ny gasy tanteraka io ary tena io zany dia resaka sady fanandevozany io no fandemena ny gasy mihitsy ahantry ary fanjanahana amin'ny endriny vaovao ataon'ny fitondram-panjakana io tokony tsy anaiky mihitsy tsika fa tokony hoe mivondrona mihitsy indrindra efa zareo Antananarivo amin'ny resaka amin'ny 25 io. Ary zay zany ny zavatra farany hitako dia tokony hoe ny isaky ny faritra mihitsy zany zay sy ny fahatapahan-jiro eran'ny Madagasikara dia tokony hetsika ary ny tanora amin'izao fotoana zao raha mbola zao zavatra zao no mitohy dia tena sady tonga dia tsy hainininona ny tanora ho bady ao ny tanora. Raha resaka fampianarana indray any amin'ny fianarana io zany dia efa ohatran'izay tsy afaka mianatra. Ny paraina zao ny katolika teo tamin'ilay resaka hoe valiny examen ny BPC mivaka vitsikely no afaka nefa olona mereleva any ampianarana. Nahoana moa zany ny be da be ny tsy afaka ireny na avitsiny zareo zany le afaka dia mamerina taona dia kivy ny mpianatra na ny ray aman-dreny satria efa sahirana ara-bola dia mijanona mianatra dia tsy mianatra tsony dia bado. Fanabadona mihitsy zao atao an'izao fitondrana zao para mbola zao tsy mitsangana ny gasy sy ny tanora dia asa zay azo antsika menakavy eto
atsika zany tena raha ohatra tsika mbola ohatra zao foana nataontsika hoe mbola eno dia antreo ary tanora rehetrarehetra sady tsy hay amin'ny resaka elektricité sy ny karazany mpanararaotana io ka arao le olona mitarika ireo zay tompoko fa dia makasitraka indrindra ary dia makaheran'ireo tanora sy ny mpitarika mitafavoaka tanteraka amin'izay zavatra ilaina misaotra tompoko makasitraka anao raha isika ny antso raisanao raha isika dia ofeheziko ty eny tompoko 032 lasa indray ianao rehefa tafiditra dia aza miala intsony satria dia ianao no anisan'ny anakatona ny lanonana amin'ity andron'ny talata ity rehefa tafiditra ianao eny tompoko 032 26 mandraindraika za eny tompoko io zany a raha ohatra zany ny préfet-Antananarivo tsy mandeha nefa matako hoe mpamina zany rehefa fantanjareo dia zareo zao le ampikarama olona ampikorontana an'io zany na tonga ny raha tsy tanteraka dadadadadary misy tanakorotiny inona karama itsany le ampikarama olona ampikorontany dia raha tanteraka le raha sambory zay manakorontany hoe dia tsy orinjareo ny gadanjareo raha tegna hoe mafantra hoe kandalana zany mary Madagasikara ohatrohatran'izay mitsoka tena Andriamanitra makasitraka anao zay ihany koa no manakatona ny fidirantsika mivantana tamin'ity andron'ny anio ity ifamin'ny fotoana indray tsika ho an'ny resaka momban'ny tontolon'ny baolina lavalava iarahana amin'ny dodobeja zay pilalao niaraka tamiko teny Kianja ny resaka momban'ny baolina lavalava ny tosienseny amin'ny faritra Anosy-be eny zay miaraka nanao fanazarantena tamin'izany fotoana izany ary mitondra club ihany koa ny tovolahy anaovana koa-patany ianao dodobeja ifakahita eto ho amin'ny raha pitsy isorana manokana ihany koa raha tovina Rivosanda napita amin'ny feo mivantana tany anatin'ny tokantrantsika tsararay avy tany Ismaël Abdallah tao anatin'ny canal 342 sy ny vaovao-ankolo sy isika rehetra nidra mivantana tao anatin'ny izay fandarana dia ao nafandehany izay nonjapeo araky ny nambarako teny am-piandohana sy aty amin'ny farany foana fanabeazana sy fitezana ho atsika rehetra afaka 30 minitra ny tenako mbola iverina eto anatin'ny sampany fampalalam-bavao eto nonjapeo ny valo amin'ny valopolo teboka valo mametraka ny samy tsara ary samy ho tahin'Andriamanitra